Tolotra ny arahaba tompoko. Raha ny foronana mankany amin'ny herinandro dia saika iamaina indray aloha isika amin'ny ankapobeny fa any amin'ny faraparan'ny herinandro any no vinavinaina azo vahana tsikelikely indray ny varatra azy. Tombanana hitoetra ihany koa ny zavona ny voamaraina manomboka amin'ny alarobia izao indrindra ho an'ny fatra anatiny. Raha mahakasika ny maripana indray vokatra izay andro maina izay dia miandrandra fiakaran'ny maripana isika, izany hoe afana zany ny andro aloha amin'ny ankapobeny indrindra rehefa atoandro, fa ny alina sy ny voamaraina aloha dia mbola hitoetra trany ny atsika, zany hoe tsy afabela amin'ny atsika trany aloha zany sika ny alina sy ny voamaraina. Vinao toetra ny andro amin'ny rapisy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia saika iamaina aloha manerana ny Madagasikara mihitsy, mety ololovan-drahona ihany ny voamaraina ny any Antalaha, Analanjoro, Fatsinanana, torak'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny afovoantany miazo amin'ny faritry melaka sy amin'ny Menabe. Isava miandalana ihany zay rehefa misandratr'andro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona miatoato kely ihany indraindray ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Mifatra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa iverina andrahona miandalana indrindra ny Takarivo, ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromani ary manodidina amin'ny Androvazo. Vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 2 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Ny any amin'ny manodidina Maheva tanàna sy Mampikoa ny ary Antsohiny moa dia eo amin'ny 13 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray dia hitoetra ny zavona amin'ny maraina amin'ny akamaroany ny fatra maro eto amin'ny afovoantany. Ny fatra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany ny voamaraina ny any Antalaha sy Analanjorofo. Raha ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré ho an'ny faritra anatiny, 12 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tsy misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra any Antsohy sy Maheva tanàna fa eo amin'ny 13 degré eo foana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika sahady dia saika iamaina aloha ny faritra maro eto Madagasikara ary tombanana azo vahana ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany. Ny faritra hafa dia masoandro mibalika aloha no ibahan-toerana kokoa fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina ny rahona ho an'ny afovoantany iray manontolo. Mety hisy tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany amin'ny ankapobeny ny any amin'ny manodidina ny tendrombohitra Ankaratra. Hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa indraindray ny any amin'ny Nosbe sy Samborano. Vinan'ny maripana dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Mananky hatramin'ny 13 degré hatrany ny maripana ambony indrindra ny any Maheva tanàna sy Antsohy. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.